Rahalaindoza tantara nosoratan'ny Madry any Aina Olalovny Naya Tainana Antenaina Sylvia Domona Caroline ary Fiderana nandray feo bienvenue nanaty tosa safidy Tainjanahary. So ivery lafa vola tsy tiana zany aka omem-potsiny an'lahy eo ka esorina mikaramaka any anefa tsy hoe omenana fotsiny akory tena mila vola efidianana fanafody ho an'le zanako misy rahalahy a vavy lehibe efa 4 taona iny verangaty ka maninona marary ane izy ary mila fanafody na kely na lehibe ka tsy manana omena an'lahy fa raha volana mifandraisan'la vola dia zay ihany ny fantatro fa tsy tia lalany akoatran'izay ndray kosa raha misia maninona le ty raha tsitsiana tsara ny vola raisin'ny lahy dia mba misy ampiasaina rehefa tahaka an'izao ka tsy satroko aza ve moa raha misia tsy ho zany fa sainga raha ny karama vary masaka raisiketo ve avitanay telo mianaka mandritra ny ray volana akory karama vary masaka fa ifikira lataka ninona ka zara zany misy raha miseralay tsy mahita azy efa tsy fidoniko tsy andano andro amin'n'lahy eto fa aleko mandeha ho taranony amin'ny olona tsy ahotsyahoana toalina amin'ny asaka eto koa ka tsy tiako dia tena tsy mba misy mihitsy ve raha misia mba miangavo moa ry raha mba azo atao tsisy hoa teny gasy efa mazava be ty zany eny ary tsy ilaiko mihetsiketsiky eo laha fa so ataon'ny lahy tsy rambony eo ny tanànako so hoe marary ny zanako raha mise dia mba handeha hoe tsy mihetsika eo lahy raha tsy amin'ny raha firavan'ny lahy ny arivo angany volako vola tsy tiana amin'ny lahy ka anakarama ny lahy dia lahy manalava tongotra tsy miasa akory dia tsy mba afaka mba miala aloha ve na dia hoe efa eo azy madama zany mbola andeha tady vola kely ifidianako fanafodiny raha mise tsy ilaina hoa ataovy tsy hitakeo inge lahy fa tonga dia ahita lehilahy lahy zay ko ty rainao ry asina dia mbola tsy miverina ihany dia enjanakoka efa mba hoe fanafody ilaina le izy ny andro ty ato andro ihany izy tsy hita mety misy antony rene matoa izy mbola tsy tafaverina mety tsy nahazo vola izy ohatra isy raha ny vola be andralay koa ve akio lany amin'izay avansangatana ka na tsy ho lany aza rehefa tsy ame ve izy ho afaka tereny tena mino fa tena za mihitsy matoa dada mbola tsy tafaverina foana le fanafody anekika tokony efa tamin'ny maraina indrininany zao ty azy efa toandro ihany ny androko ka rehefa tsy misy aza ny vola tao ahoany za kokity tsy lasana nasalamba akoriko tsy maintsy niandry andry teto fotsiny ohatr'izay nefa mba nahazo vola kely tany any dia mba mety nahazo an'le fanafody za koa anirineny efa tsy dia maninony za azy ty efa mahatsangana ka na efa mahatsangana azy ka aza miasa saina misantsondra erineny fa aleo rehefa ny ampanaovana stage rapitso mangataka ny dokotera ohatray tsy amenatra ve izany ry asina isy sy angataka fanafody kely amin'ny zareo fotsiny koa ve zay mba efa mifanerasera tsara daholo ihany za koa stagiairan'ny zareo raha teo eny ariko ndry ihany io sady mbola tsy haiko eo ny dadanareo raha mba mitondra vola kely ihany na tsy rehefa tonga eo ve moa izy tsy ho hitantsika eo ihany zany ary miverena mihitsy aloha ndry mahakaina ka aza mbola mamiza batana eo neny koa ka hita fefa rapitso andraindry dia efa tsy ho tany eo kinina dia zao ve anao ry sedra vao mba miditry ny trano vanga mbola tsy natory koa ty ianao efa trano maraina ny any andro fiverenanao teto ahoana dia davanao atoriako sady nefa ianao aza mbola tsy tonga ako
Tsy nafialan'ny rahalain'ody anery mino raha tsy efa tamin'ny fito e. Taraiko mantsy le soloko miambina amin'ny alina-ko. Tena raha marary mafy ngamba efa maty ohatr'izay. Zanga moa nahazo akory. Fa ahoany? Fa inona indray zao no teneninao an-dralay? Ohatra, inona moa fa ren'ny fampiresantsika teto reny ihany ko? Mba nangataka vonsa taminy hoe mba hifidianana fanafody ny asina fa nizingizina tsy nentina me izy. Farany volana hono ny fandraisaka karama ka farany volana ihany vao mahazo vola. Mba tena tsy vanina koa iny patronao iny ka. Hita mihitsy hoe olona tsy niteraka. Nga vitan'izany ihany e. Fa misy inona koa e? Ndarany tsy ala loto mihitsy koa anefa za mba efa saika mba hira loto amin'ny madama hoe mba handeha ody aloha madama fa zay mba afahako mba mitaditady kely eny amin'ny sisiny ihany na dia bata entan'olona indray aza aloha mba hahazoana vola kely fa tsy netiny ianao lahy. Nataon'ny andro ny fahatongavany ary tsy nalefa ny ratsy tamin'ny 7 hariva teo. Tena losanse olona izany ka. Fa nanao ahoana aloha Yasina? Dia tsy ninana an'ilay fanafody akory izy mantsy izany. Lazainy fa efa tsy dia maninona aloha izy. Fa efa matonga izy ka. Tsy efa rindrika ary ve izy izay? Na ndana majoro ambadika eo e. Aleo ary aloha fa andeha hoana zaniko. Mandeha ihany fa aleo zany anidiny trano e. Efa tonga koa ianao. Yasina, efa matonga ianao. Dad, mbola ka? Eny e. Voataitra voaingana teo ah. Anga? Ieko, tafatory aloha be ah. Tsy efa tamin'ny 5 ora tany ara ve? Ay ve. Manao ahoana aloha fahasalamanao zao e. Tena mifona ary Yasina fa tena tsy nahazo vola vidianana an'ilay fanafody indray any androany. Tsy maninona re zany ry dada. Efa azoko an-tsaina ihany matoa ianao tsy tafaverina mihitsy. Ndrisy ry anaka. Tena mafy taminao mihitsy ane ahy. Tena mifona zanako fa tena tsy mba mahavita izay ilainao rehetra mihitsy. Tsy mba voakarakara tsara toy izay zanak'olona sasany ianao. Dadako, aza mitomana ohatran'io moa e. Sady zara nefa tsy maninonako. Ka malahelo ary Yasina. Mifiainantsika ato an-trano efa tsy zarizary. Zao ianao marary dia mbola tsy voavidiko akory na dia fanafody iray aza. Aza malahelo an'izany hoa dada fa lasa malahelo be koa mahita anao mitomany ka. Efa tsy maninona ho aza. Ary tsy maintsy mahazo an'io fanafody io fa aza matahotra ianao. Aza miasa saina any amin'ny santsony. Afa foana maso. Tsy ireo amin'izany aza rery anako. Tianao indray izany no mbola hisahirana hitady an'izany. Mandeha eny amin'ny hopitaly anie za rapitso e. Andeha angatakany amin'ireo dokotera namako sy lehibeako ireny ah. Fa mino aho fa tsy maintsy hisy amin'ny meha ireny na dia iray aza manana. Sady efa zava-dehibe amiko koa ny ezaka ataonareo sy neny amiko fa tsisy hoe tsy mahavita izany nareo e. Firifiry moa ry dada ny sahirana ohatratsika nefa mahavita manohana anjana notafita amin'ny fiainana ihany. Sahirantsika nefa mbola nampianarinareo sy neny foana. Ary jereo fa zary zao efa mamarana. Ka tosika farany vitanay aminao ane anaka nataonay e. Jereo fa ampianarinay ianao dia be dia be ny zavatra tsy fenonay aminao satria tsy maharaka ny volan'ny dada sy neny. Amiko ry dada efa faratapon'ny fitiavanareo zao ah. Tsy mitady zavatra hafa santsony ah ka tsy misy hoe zavatra tsy fenonareo amiko santsony. Mety hoe tsy ohatran'ny zanak'olona sasany marina nefa mahafeno ihany fitiavana asehonareo ah. Na amin'ny fihetsika izany na amin'ny ezaka ataonareo amin'ny fianarako. Tena mifofotra mafy mihitsy ny nareo e. Ary izany aza ny tena isaorako be anareo sy neny. Raha olona hafa mety tsy hampianatra aza intsony raha ny fahasahiranana efa amintsika izao anie. Mba tena maika ianao ty mihitsy rahalay ah. Fa inona indray koa ny an'ilay ramatoa ty e. Dia efa marary zao ve rangaty ilay zanak'isera dia mbola mifiry alina ihany izy vao alefanao mody ah. Mba nangataka vonsa taminao koa izy dia tsy omenao na dia ariary aza.
Inona moa ny tokony hidiranao amin'izany? Tsy volanao anie nanakaramako an'iny e. Donc zay tiako io. Mba foninina loatra reny ao anatinao ty e. Fovato angambe De mbola mampimehanao ihany zany fa tsy mba eritreretinao kely akory. Le olona efa sady mitaintaina hoe manahoana zay le zanany any. Ny fanafody tokony vidiana tsy azo. Izy tsy mbola alefanao mody raha tsy efa amfiry alina. Ty zany matoy izy tsisy nitady teo e. Andray e. Samy mba toe-tsainao. Ary zaza mba menomana kely rezeny a. Efa sady reraka ny olona mbola anao indray nitady anabe moral amiko. Mba miteny ihany e. Ny alozanao efa tena tafahoatra. Tsisy hidiranao azy zany. Ny anjaranao mijery fotsiny, mazava. Raha ilay tsy mokondobo be any koa ve moa ho azo atao inona eo e. Ary zaza mba iana-kianarina anaovana farateny a. Sady inona koa moa zany le tena olanao amin'izay nanaovako azy teo no ianao ny seo mitenitena anahy eo e. Malahelo anazy anga ianao Raha reny nanaovanao azy reny kosa ve tsy ampalahelo e. Mba olona efa niasa firina tato aminao ihany izy iny e. Oatra ny diso toerana anie zany alahelonao zany raha matoa e. Ny tenanao zao ny tokony hampalahelo anao indrindra ka mbola manam-potoana alelovana olona hafa any ianao. Tsy fovatoatranao atsinonako. Ary ianao ihany koa fa ory eto. Noho ny amin'iza, noho ny aminao io, ny amin'ny tsy vanitoetranao. Ary ohatry mitady anandray anie le raha matoty e. Ataovy vonohy indray fa tsy efa fafinaretanao ve moa manao an'izany amiko. Mata mamako. Zaza mba anaovana fitenao tazany a. Aty aty. Avelao. Aty maty ty mitady aloha ty mantsy. Avelao, mba ianao rahalahy. Mitady ka. Tena lehilahy tsy vanina mihitsy zany raha olona. Fa aizy dada rineny? Efa lasa izy retsy fa ahoana? Efa lasa? Ie. Fa lasa tamin'ny firy? Vao amin'ny 5 sasany maraina anie zao rineny e? Ie, ka nandeha maraina be mihitsy izy androany. Fa maninona ka? Efa nravariva be ve izy omaly dia mbola miditra maraina be koa? Anga tsy miditra ny valora foana moa dada? Ka mbola tsy lasa nampiasanana anie izy. Fa nakaiza vao maraina ary e? Mbola lasa eny an-tsena izy retsy a. Amonjy mpaka-entana vao maraina hoana izy dia mba hibatabata entana kely sy tiany retsy. Ay ve? Ie. Fa maninona nefa raha tsy nalefany neny izy e? Mba efa alina be anery neny izy vao tonga tamin'ny alina e? Eny, ka efa niteny anazy ana ka dadanareo nefa hainao ihany. Rehefa zay ny azy dia izay. Tsy azo sakanana amin'iny mihitsy izy. Dia lasa tsy ny sakafo maraina koa zany. Mivary aza mantsy ty toa mbola eo ampatanako. Ie, lasa tsy ny sakafo maraina izy ko. Vaingana ty vavahady fa iny ty nidorororo be ty a. No manakaraman'le tony ranga sahala amin'ireny tsy miala volon'ireny ka. Nidorororo velona sahala amin'iny. Adina ny vandravandranilana io. Fa inona ary ty rahalahy a. Efa mba namohanao kosa ne izy. Anomboka indray koa le miditra amin'ny pataloha tery ty a. Sady rehefa tsy mahafa-po ara matoty dia tsy maintsy miteny a. Volako no miala a. Ka ianao kosa efa diso mila vany loatra e. Le olona zay efa miazakazaka mamohan'ny vavahady angeny ariva maheno ny fahatongavanao dia amboary ny saina raha sedra fa raha zay geny vadiko tsy aro an'lahy amiko zany mihitsy a. Tsy eo ialany mody mipitsapitra eo. Zaho any manakaraha mety dia zay tiako io. Mila lamaelamelaka le tia. mbola mitaky mihoatra andreny efa nataon'ireny kosa zany ianao. Fa nga io olona io aminao masinina ka segondra dia vita zavatra ilainao. Enao a mangina fa tsy mbola nampitenanao mihitsy a. Tsy eo anao mitsatsaingotsaingika eo foana. So mba voafelako matsirotsiro anao ka dia miteny a. Oakare ramsia tena mifony e. Mifona raha ohatra ka nahatezitra anao fa hiezaka anao mihoatra kokoa amin'izay foana manomboka izao e. Zany ny fafinaretanao. Mahita ampiasanao amin'ny lelam-paladianao sy fadilanovana aminao mihitsy. Fa le raha matoty ve tsy azo tenenina mihitsy e. Oakare madama sao dia mba anareo mivady indray reny hiady eo fa oaka izay e. Ao fa anao azay mahafa-po andramisia foana. Zany koa ny fahendrena. Iaro miady, sy iaro miady. Ka inona moa ny tsy arovako anao fa ny zavatra rariny ihany lazaiko. Sasaolahy fiaraka io a.
De anao re Génie, midira ty an-trano aloha fa misy resaka ataoko aminao. Voaray Ramsia. Efa andingandry izao eny ry neny a? ay saika hoe apetrako mantsy ny lakilera hoe mbola tsy andeha ka ay efa andeha ihany ry dia aleontsika miara-mivoaka Fa misy ale zany neny? eny retsy andeha nasa lamba fa omaly iny nge efa tsy nandeha efa nisy olona niandry nefa ho ny tany omaliko Zany ve? ie fa mody atoandro mondry izany sa tsy Tsy mody ka fa mirava amin'ny efatra. ay raha sendra mbola tsy ato trano fotsiny amin'le raha fatongavandry dia jereo eny amin'ny bassin anky Fa nga koa dia anasa lamba mandrapariva ny andro ry neny a. dry raha mahita misimisy ve tsy ataoko daholo Tsy io ihany ny enana dia izany aza ka. eny retsy fa raha vola hiditra kosa ve ry asina ho zakanana sady zanany mbola tsy fantatry Neny a, haiko hoe noho ny amiko daholo ny anaovanareo stade an'izao rehetra izao fa na zany aza aloha mba lanjalanjaina ihany ka. Raha maninona eo koa nenareo ka ho sahirana ay ka tiana ho tafitana ianao anake ary hainao tsara fa didinay zany Isaorako anareo foana izany Tena mikiry mafy ny amin'ny hoaviko mihitsy nareo. Ara-dalàna anie zany ry asiny ary tena faniriana mihitsy ny hatafitanao Sady efa kely sisa ry neny a. Kely sisa dia amalipapenanareo amin'izay nganie Fa inona mihitsy moa zany le tena tianao atao ty Fa za samy maninona anao Za re Génie aza mba atao ohatran'ireny any masony mpiasako mihitsy Tsy hainao hoe mampetry ny voninahitra ny ataonao reny Fa nataonao aminy za mampiakatra amin'ny voninahitra ao matitira nga maniritiry anahy mihitsy ka Mba marary ane zany ralahy ka tsy zany moa ny tetavinao iary miady tsy iary miady moa filazanao anazy teo Ka hita fa maro zany Inona amin'izay ataoko moa mba hakasitrahanao Zaho foana maty volo isaka izay mihetsika izao na mety ataona tsy ka ianao mampetsika ny devoloko ka Dia volo marina angambany Sady tsy miandra hetsika kory izy zany fa mihetsika ho azy eo foana matiko ty mitady ahy mihitsy mantsy ka Maty ralahy asa hoe inona loatra mihitsy narovantian'ny sedry iny asa hoe inona ny narovantian'ny sedry ino natrehako fa avy eo tsy atahotra ntsony ny an'ity Maty aho ka mbola anao ve ty sa tsy anao tsony Ao azakentaina Maty ralahy Sara tsy mitapery teo ny an'ity atao foana moa Tovy ihany Fa maninona koa zao dada raha mba niandro sakafo aloha le tamin'ny maraina vao nandeha? Ka efa maika any ry asiny indry ihany fa raha mba tia azy vola misimisy kely eny atsena eny dia mila mandeha maraina be sady efa nisotro kafe sy ninona mofo koa anie za le talohan'ny nandehanako tany am-piasana zao raha atambatra le vola azoko tamin'ny maraina sy ny sasalambany eny dia mba nahazo an'le fanafodin-dry tsara amin'izay eny efa nikotianay sy dada teo Aza miasa saina amin'izany tsony nareo fa efa nahazo anie ohatra nahazo tany amin'le dokotera ihany angandry Ieko, nisy tao amin'izareo Aprima aloha volan'ny dada sy neny ho tahiry fa mbola misy ihany mantsy ny ilantsika volako Indray rery anaka dia mba ampitao any amin'le dokotera any reny fisaorana anaka Eny ry dada fa le ralay marina nefa nena tamiko tamin'ny atoandro odry fa nena tamin'ndry taiza retsy Tena kaikikaiky ny hopitaly teny Le mivoaka ny sakafo atoandro iny dia rehefa hiverina hiditra teny amin'ny hopitaly avy eo
Mifamaly mihitsy zay Fa mifamaly ahoana akory asina? Ka tamin'ny voalohany tsy nalala hoe izy iny de nahaizako vava be fa saika nandona tamin'ny fiaraniko. Ohatry. Izy indray mantsy mbola vava nefa zaza efa eny amin'ny trottoir no saika voadona fa hijanona hono izy fa mila maka sisiny. Tena mandreraka mihitsy. Tena misy toetra zany raha olona. Tsy mandrara olon-kafa zany mihitsy. Tena zay indray aloha de tena toetrany Raha za indray aloha tsy hanaovany an'izany sady avy eo mody malefaka ery vao hoe matadidy ny tadiaviny saika ao aterina mihitsy ny aza. Ohatry. Raha lay ve saika hanatitra anao? Ie. Mba hafahafa indray koa zany olona fiarakonjokonjiana be iny ve de andeha hanatitra anao? Tsy haiko ry dada. Avy aloha anao aty Ramatoa Ahoana e? Mipetrahinao fa inona ny vandravandranao anahy fotsiny eo e? Sy aninanao akory? Ay. Zao re Zenia. Rehefa nandinika de aleo ianao alefa hojabona amin'izay amin'ity tsika tsy mahazo zasy ty. Maninona? Zany e. Ny fanlatsahan'ny inona tao tenao? Inona koa ny latsaka amiko eo e? Mahagaga anie. Firy taona nivadiana zay tsy nanaiky ny anarahana fitsabony zany mihitsy ianao. Ary ianao mihitsy no nanizingizina ny tsy anaovana an'izany ka tampoka eo de hoe Ka zao vovonina amin'izany ny volako. Ay, ary raha zany indray nefa tsy vonina tsony. Fa tsy vonina tsony ahoana koa moa ianao e? Angaha moa tsy hoe te hananjanaka mafy indray ianao ka? Tokoa moa? Saingy efa raha matoa firy taona ty avy raha angaha ty vao tadiavinao hiteraka. Le raha matoa ty koa sary tiavina. Raha mba nanaiky an'izany tamin'ny fotoana ningaviako anao ianao mety sary tiavina araka ny lazainao sady raha mahazo alavato rahalahy de tsy mba misy aza hipetraka izany mihitsy vao mihetsika kely de voavono, vao mihetsika de voadaroka. Tareto any amin'izany indray le resaka e. Ary tsy mila nevitra koa fa rehefa ozy aho hoe mandeha anao de mandeha. Tsy ianao indray mihitsy no animba ny katsokatsoka eto. Tena tia indray le rangako zitom-bely ty. Marina raha tsy ahita hitabatabana indray izao matoa mivoaka tiako. Ary efa lehibe rangaha ty le zanakary aho Iasina ve? Ay moa zay ny anaran'izy iny. Hatraminao vinako moa ny tsy hainy ny anarany Asina fa mba tia hodifanina miketo fotsiny indray angamba tiako. Efa lehibe ihany aloha izy e. Vetivety taoko. Asana izy tsy hitako elaela koa angaha. Totsy de mandalo aty amin'ny lahatra itony talotsony mantsy izy rehefa le arivariva alohan'ny ravanolahy inko. Rehefa izy le avy mianatra e. Nga hita mesera life efa lehibe ny ankizy de tsy midongy ny arahana mody zany tsony Moko ny fianarany tsy tia kaikaiky tsony fa efa eny aminay eny anko. Ay mbola mianatra? No everiko efa miasa izy zao fa tazaky niditra ny hôpitaly iny izy indray mandeha iny. Ninona koa fa alako via tonga ny zanaka ala ho dokotera na any no fiatoandro azy. Sendra mifanena mantsy zay tamin'izay. Nga? Manao ino ty anarany? Manao stage eny ane izy e. Zay no nahitanao azy niditra tany zaniko. Manao stage? Stage amin'inona le ty? Miofana mpitsabo izy iny re rahalahy Vita ny lisany ve zany? Vita aloha hatreto na de afiafiana mianakavy kely mafy mihitsy azako. So mba ho tapaka tampoka eny am-panidinana eny letsy zany. Tsy te ahita. Tsy azoko. Raha izany misy asa mety amin'ny zanak'alahy eny ampiasanako eny. Raha ohatra mba mitady asa ampidirana vola ahafahany mamita tsara zany fianarana zany izy. Tsy miasa tontolo andro akory fa tapakandro ihany e. Ho fanampiana azy re raha zay karahamany lavy vitan'izany hatramin'ny farany akory izy. Ka efa mamarana ane izy zao de efa manao ny ezaka rehetra amin'izay ilainy mihitsy izay mivadiko. Ho fanampiana vola miditra tsy asahirana be anareo ihany ny aka teny anao amin'ny ihany aloha ny fanafody hoanina aza mantsy tamin'iny ny pepipepolony lafatratra taty amiko mihitsy ny vola mba hividianana anaziko. De mino lafa vita an'la zany.
Ka noho izany mihitsy anie meseralainy tsy nampisiny tao aminay tsony tamin'iny. Nisy volana aloha misy ihany koa mantsy tany am-pianarany tany tamin'ity volana ity dia tsy nanana intsony izay mivady fa tahiry-tsakafo kely sisany tao. Zany izy jereo amin'izany aza moko. Rehefa kelikely zany mety tsy sakafo tsony mihitsy. Le rangahy ty koa nangato mahasoriana fa mandraborabo fotsiny ny ataony. Andeha hiditsana an-tranoko aho fa resao amin'ny any le resako teo e. Sombaliana izy. Mandana mihitsy any e. Ny zanako ampiasaiko aminao zany raha izay toetranao amiko isan'andro eto izao. Fa avy toka kely any. Inona koa nahatonga an'le rangaralay anao an'izany? Dia tsy haiko anaka fa nazako aza mba gagako. Somba misy antony ary ry dada. Ezaka dia tsy ahoana eo ve dia hanolotra asa ho atampoka eo izy? Ka na le firesany tamiko aza anie mantsy ohatry ny hoe hafahafa izany ihany. Toa sady mandraborabo izany ihany izy ko. Za aloha ry dada tsy mba hiasa amin'izany koa. Olon-doza be iny. Nanaovana anao aza ohatran'inona? Ko nazako aza tsy mba mazoto ny aniraka anao hiasa any amin'izany na dia niteny an'izany aza izy anie. Raha sendra manontany any dada izy dia aok'izao no efa misaotra fa somary sahiran-kirana izy dia mbola tsy araka an'izany. Eko sady na le asa koa aza ny anaka ka mbola tsy hoe inona e. Sady za koa anie ry dada efa nahita zavatra atao kely aloha mba hampidi-bola e. Ho anampiako anareo sineny. Nga? Ie. Dia inona izany? Ao amin'ny hopitaly ao ihany ka. Manampy an'ilay dokotera ao rehefa tapitriny ny oran'ny stage. Dia adiny 3 na adiny 4 eo nanaovako an'izay dia mba homeny karama. Dia lasa mirava amin'ny 4 foana indray zany ianao zany manomboka izao? Amin'ny 7 na amin'ny 5. Arakaraka le izy e. Riasina? Ka tsy alina loatra indray ve zany ianao amin'izany e? Ampafirina za rehefa tena hiasa ho mpitsabo ary zany ry dada. Eny e, fa le tany anie efa tsy milamo manaka. Aleo ary fa ho tsenaiko foana zany ianao e. Fa manomboka roviana zany ka. Rapito zany dia efa manomboka ka. Dia tsy hainay ny dada foana zany aleo izay ny ataoko. Tany efa tsy milamina ity. Fa tena tsy mampazoto any asina mihitsy hoe zany le asa ato amiko e. Asa efa tolora-potsiny anie zany rangaty e. Ka efa reny lazaiko anao reny le izy ramose. Tsy mbola maharaka an'izany hono izy fa tena mbola sahirana amin'ny fianarany sy ny stage ato amiko. Dia mbola tsy niova hevitra foana ve? Na reo koa anie salamy tsy mila vola e. Aiza koa re ramose ralay tsy afaka ho terena koa izy anie na dia izany azy e. Fa zao e. Avadika kely aloha ny resaka. Saingy hoe mbola misy idirany asana ihany. Hoe ahoana izany ramose? Aleo tsy ahodikoodiko intsony ny resaka fa tonga dia efa taniko e. Ohatry ny mety amiko ahy ny zanakao iny rasedra. Maninona tsara hoe ramose ralay? Zany ho ahy e. Mety amiko hiasina. Maniry azo isan'ny vadiko ara marina e. Ramose ralay olona efa manambady anie ianao e. Inona ny olana e? Raha izay Eugénie afaka lefa mitoka monina iny. Sady efa manomakomana n'izany tian'izany mihitsy aza fa efa misy andefasako azy. Tena oka mihitsy kosa aloha ramose ralay Fa hoana e? Za avy ndray ny asina dia sahanao manao resaka ohatran'izany amiko. Tena mba olona loatra ary ianao ty e. Tsy telamina arabola amin'izay ve lisany e? Tsy efa leo an'ilay mitrongo voahomana ve ly tia? Na mitrongo voahomana azy zay tsy mbola nangataka tany aminao afa tsy ny karama koa ramose ralay Maivavana ela zany e. Ka zany resaka ataonao zany ve tsy atohany e? Mba olona toy izao ihany ve nareo ramose ralay? Eritrereto tsara ihany e. Raha manaky anahany iny hoa ka hiadana amin'izay lisany e. Marina e. Ka raha tsy adaladalako la antitra be ohatran'ny lahy no andeha atolotro ny zanako. Amin'io sady efa manambady. Tsy mahay miaina.
zay zany na tonga n'le anty-da iny hoe mody anymiasa ny asina tapitapoka eo a tena zany mihitsy zany gaga ihany raha iny toetrany iny hoe ahoana moa nanaovana an'izany tampotampoka eo e so ihany tsy nitetatetana anaiky teo iza mahita raha zany na mandriany avy teo dia tsy maintsy manaiky azy fa tena lehilahy lehibe tsy mahay miaina koa aloha le rahalahy a tena efa hitako daholo ihany ny ara-tsindohany iny fa ty ray ty ny tena mbola tsy nieritreretiko ry mino ka iza moana napo amin'izany ry dada hoe olona efa firy-taona inona dia hieritreritra hisarikaigy amiko le vadiny ko aloha ny tena mampalahelo mijabaka ihany izy nanambady an'iny iza ny mahalala zay efa fanitsaka tsahana nanaovana azy tany ivelany tany zany ara ny toetrany ko amin'io dia za efa hainy tsara fa mifandray tsara amin'ny geny vadiny amin'ny mahampiasa ny zareo dia mbola sahany ihany no manao resaka ohatran'izany amiko sa tena mahatsiravina ndre eritrereto no vitany volany daholany angamba ny zavatra tadiaviny rehetra hita retsika Yasina, io mekare oaka zao raha misy moa efa tonga koa za fa ho ato amin'ny hopitaly ato eny fa mba mekara vetivety aloha fa mba misy resaka ataoko kely amindry fa resak'inona mbola maika ane zay koa dia misy mamolaka eo ndry ka ao mekara fanazava-be ane raha misy ny teniko taminao teo zaho mbola maika ka tsy manana fotoana ifampiresahana aminao elabe zany matahotra ny tara ve ndry aleo fa zany miresaka amin'izay lehibe anareo ao avy eo tao fa le rangahy ty ary ve marary siny dia eo mekara aloha fa mba hiresaka fa tsy maintsy miakatra ao anga resaka tsy vita amin'izao zany ndry koa masika ka tsy fa nitenen'ny dadanareo andry ary ve le resako resak'inona le asa sa le anankiray ka tena ho vadiko koa aneo andry ary tsy hijaly be ao amin'ny ray aman-drenindreo tsotra ataoko adaly ianao sao ho tezitra andray kosa kendry ve tsy te hiadany na te hiadana za tsy zavatra marikiriko ohatran'izany sainao za mihitsy napetanako ny tenako tsy leo an'ilay mitrongo voaomana ve ndry raha miaraka amiko angenindry ka ampitilo foana no aniny diso hevitra ianao raha izany ny eritreretinao anjonoana ataovy an'ny vadinao rery ihany zany manana olaniana ampiadanana olo-kafa ianao mba ampitomboy koa ny fiadanany fa tsy lanilaniana isariana gaiga aty ary ndry zany ange tsy mihafahafa mihitsy mamaly anahy fa inona moa zany ny tokony hafahafako nefa ianao aza manao resaka ohatra izany amiko koa tsy mihafahafa mihitsy ka niangeky fitiavany mba mahalala menatra raha misea olona efa sady manambady io ianao ka tsy sakana ane zany andray nidiran-dozy inona loatra re madame Eugénie nambady olona nanao fisainana ohatran'izany ny azy efa loza mitrako fa raha manaiky ndry dia ndry tsy hidiran'ny loza zany la antitra molamola na ny taonanao aza ve tsy efa taona ny dadabe anay mba manaja tena rangaty sady lasa fa masorena maheno ny resaka ao andaso aloha Yasina tena lo ihany indray mijanona ianao Eugénie ka ianao koa to sahalan'ny efa tsy mazoto raha teo tsy nahazoto mihitsy satria efa haiko ny fivakevitra ao ka olaniko amin'izany koa ve ny volako alao ihany amin'izao fa nga moa zany le vola tsy hoe natao olaniana fa tsy olaniko amin'izay ianao mihitsy efa haiko tsisy nanantena ny volanao mihitsy koa ny teo zany mba fahendrena sady zaza tsy nitomano ohatr'izay tato amin'ity trano ity raha matoty tsisy laivako azy tsony ka tsy aleoko ve mieritreritra an'izany tsy misy izay hitany adalanao tsy maty vono ato koa ny zanako sady izy an'izany hipetraka koa ve ho amty zavoavony lava
manomboka manao zay maro mitsanahany ela raha matoto izany satria tsy zakanao marina ka za koa ve moa dia aniry zanaka aminao am'izao taonanao zao ntsony e ka tsy hainao ihany anga mbola niteny an'izany hevitra zany tamiko fa za anga moa nangataka an'izany e tsy andany vola aminao zany mihitsy koa fa nikajy aza tsy mety saika mba hoe ampidiriko kely ny asina aloha mantsy ato an-trano rehefa lasalasa any ianao na ho ajanona elaela nivelany any mihitsy aza fa ikala aza to tena tsy azo moramora mihitsy miseho mafilo mihitsy nefa olona sahirana kely ary ka tsy azona zanak'isedra ve tsy ampitity izany tena izy mihitsy iny ary aleo atsona sady efa elaela kely izay mianaka tsy mba tafaresaka Iasina Iasina iza kory za miantso azy zany oay tena madame Eugénie io miantso ahery apita io kay mikopakopaka izy de ifa ny apita manao ny Iasina manao madama sendra tazako indray dia mba natsoka kia sady efa ela koa tsika mianaka tsy mba tafaresaka tsy mifanena firy-tsony mihitsy efa ela tokoa aloha izay e eno za koa tena mbola sahirana dia tsy hita matetika zany ary manahoana ny fianarana ki mandeha tsara ka mafimafy kely fotsiny izy zao fa na izany aza milamina ka mitenena raha misy anam-piana ho araka andreny teniko tamin'ndry foany reny akia aza miafafa amiko izany mihitsy indry fa efa ohatran'ny zanako no nandraisako andry hatramin'izay misaotra fa na dia izany aza ve tsy hanahirana manahirana inona foana ary Iasina efa miteny andry foana fa tsisy an'izany ho ka raha misera ilay vadinaoko raha mba fantatrao mantsy ny agege ny vadinao iny za tsy tia mimenatra be mifanatro tava aminao fa andao aloha iaraka iala etaeta kely tsika mianaka e sa mbola maika indry tena miala tsiny fa mbola maikamaika kely ary manenjika lera koa mantsy na dia vetivety fotsiny aza ve tena leo ry manaraka madama zay fa mandra-piona ary fa ahoana koa ary asin'izany to mihafahafa be zany izy miresaka amiko sady toy ny hoe sadaikadaikatra be hafahafa izany misy mahazo azy iny ary ve efa mba ela ihany izay mifaneraserana tamin'izay fa androany avy ohatry ny nahita azy toan'iny aleoko aloha mandeha lozako mianahana fotsiny etoko tena menatra be amin'ny madame Eugénie ary neny fa ahoana retsy marina saika tsy hitako hatramin'izay nasiana ny tongotro mihitsy tamin'izay mifaneny izay isika tsy adisonao ane zany le rahalahy iny mihitsy nefa misaridraiky ka na zany azako to efa tsy hita hifanatro tava amin'izany mihitsy amboaraka izy saindria ahoana koa ny tsy hifaneraserandria madame Eugénie tsony na izy aza ve zao tsy gaga amin'izay fihetsika nataondry tamin'ny tany tsy haiko mety tsy kara mihitsy azako sady ndry koa aza ndre tsy hoe akory nanakiny adalan-dralay tsika telo mianaka arake toy ny hava madame Eugénie mihitsy nge aminy tsy manana an'izan'izy eto iny olona iny fa mba zarana aza misy tsika telo mianaka ifaneraserana eto fa mba aiza daholo marina ho any ny fianakaviana izy iny tsy haiko fa ohatrany hoe any ambanivohitra be any hony sady tsy haiko tsara le toerany fa tena mampalahelo aneka izy iny fa ahoana ry neny ka olona sendra nandalo any hoany aky rahalay tany amin'izareo tany to hoe nisy nataony tany anga ka izay ny fankatiavany zareo tsy nakasitraka an'izany hono ny ray aman-dreniny madama nefa izy roa ny sisika ihany dia voaroaka tany hono izy dia nanaraka ny rahalay mazava be ho azy ndray kosa dia tena hoe raha miseralay mihitsy ve ny namoizana fianakaviana ny diran-doza ka ngah kosa moka izy nanapohan'ity toetran-dralay ndriva izao mieritreritra fa vao miaraka zareo dia ampiseho ny toetran-dralay indrindra hoe raha mbola tany an-tanàna ny tany
Mino fa tena manenina mihitsy izy iny ngamba. Nefa de tsisy azony atao tsony. Izy azy efa voarokako. No sady koa lasa tia lavitra be aty. Raha zay madama iny misaraka amin'iny amin'izay ako. Raha vady ve tsy ho hita foana? Ndrisy koa retsy. Misy antony ange matotsy mialao izy. Sady eritreretindry tsara fa raha mialao ary izy de ho aiza. Na ny asa aza mantsy tsy navelan-dralana ataony akory ange. Tena mampalahelo izy roneny ka. Zao de raha mba hainy moa ny adalany mivadiny. Sady tsy vitan'ny olon-doza fa mbola antomola koa. Hita ako. Ohatry variana be eo an-jaridaina eny madama izany ary ohatra ny tena miady saina mafy mihitsy ery koa izany poziny zatoko. Fa maninona ary sa ve niady tamin'ny ramosiralahy tao indray nefa izay izany koa ve dia ampivalaketraka be azo ohatran'io. Aleo rangahana tonana kely eny aloha dia anontaniana ka. Ohatra n'izany indray koa tia miasa saina mahita n'ity poziny nefa izany koa io nefa dia hampaninina azy. Ataoko te efa mazatra anay ihany ny fampiresadresaka. Efa tsy te hitantara amiko fotsiny izy ve tsy tiany tsotra ihany. Madama Eugénie. Oay, ve sedry taitra koa variana be zany ny tena mariny. Hitako mihitsy koa. Ary zay azany any nanatonako anao io zao. Tazako avy ery ambavahady ery mantsy fa tena lasa saina be mihitsy ianao. Fa misy inona ary madama? Tsy hitantsony izy ity sedra. Mba manana izy mba afaka hifampizarako ny hafaliako sy ny alahelo ankoatranareo telo mianaka moa efa tsy mba nilazaiko taminareo hatramin'izay ihany izy ity nefa. Tena azafady aloha madama. Tena za koa ty be fanontaniana fa raha tsy tiana ho resahana dia hoako izao ihany fa so manahirana anao. Za aza voasaika hiteny io lazaiko ihany. Tao tsy vitako tsony fa tao efa manaritra ohatr'izany le izy. Fa dia inona loatra re izany ro madama? Tena leo sedra. Leo andralay sy ny toetrany tena mba efa niaritra ihany fa tena ohatrany tsy ho vitako tsony. Fa nisy inona loatra ny aza hitako hoe fantatry madama hono le resaka ramose momba ny asiny iny. Koa tsy izay vao tena loza. Nefa dia efa ohatry ny zanany mihitsy mantsy nitondra amin'ny madama ny asina. Leo vony sy daroka sedra. Mamono anao ve ramose ralahy? Efa ho isan'andro. Ny taimbava amin'io tsy lazaina tsony. Efa sakafo isan'andro izany rehetra izany sedra. Andray mba tena tsy nampoiziko vita an'izany aminao indray koa ramose ralahy iny. Eny fa na dia efa hitako aza fa somary misimisy toetra ihany koa. Afenina fotsiny izany tsy hitetỳ avelany fa tokantrano tsy ahaka. Mangamangana anie sedra amin'ny vatako manontolo Izay mahatonga manao akanjo manakona tsara amin'ny vatako toy ireny foana. Dia inona nefa izany mbola heretanao amin'izany ao foana? Ka tsisy azoko atao anie. Raha hiala raha ona no foaty. Raha nao amboletra ndositra fotsiny nefa dia ho aiza ary efa hainao ihany fa tsy manana havana eto na dia iray aza. Namana koa tsy manana. Tsy misy afa-tsy nareo telo mianaka neny mba hampifanerasera amiko ivelan'ny ato Dia tena mampalahelo ahy ianao madama ka. Ary maninona nefa raha mba mandeha mandositra any amin'ny tanindrazanao fotsiny? Menatra sedra. Menatra raha mbola hiverina any. Tsy angamba asa fotsiny nanaovandreo fianakaviako any. Nanenenako mihitsy tsy nihaino ny dada sy neny tamin'izany fotoana izany. No etiketiny fitiavana fotsiny koa Zao na i dada sy neny aza asa izay na mbola anina sanatry. Tsy haiko tsony. Efa ela ihany izay. Za sy efa mialehibe. Ka mandeha fotsiny aloha ry madama dia rehefa tonga aminy foana. Tsy aleonao aza ve manao an'izay toy izay hiaritra fotsiny eto Rehefa tena mandadilady mifoana any ve ianao tsy hamelanao ihany ny fianakavianareo? Ka za koa anie tsy manam-bola
efa tsy namiatsony raha lay nanomboka tamin'ny fotoana saika ny sarahako tamin'ny voalohany indrindra. Tsy haiko na mety natahorany tena andeha marina tokoa tamin'izay ka izay no vahaolana hitan'ny aingana indrindra. Amin'izay mantsy tsy afaka makaiza raha tsy misy vola. Tena mba dadany iray koa izany a? Tsy manam-bola mipetraka intsony anefa mety ahita fikazahoana ihany. Rehefa miteny mantsy hoe misy zavatra mba tiako vidiana dia manome ihany izy indraindray. Dia andramo aloha madame Eugénie. Tena mahazo kelikely fotsiny aza aloha dia angonongonina dia rehefa hitanao fa rehefa ampy amin'izay ilainao dia mandeha amin'izay avy eo. Izay mihitsy angamba sedra no atao aloha. Izay dia korazy madama fa inona ary ty mitanondrika be ty e? Tena mampalahelo aho madame Eugénie ry mino. Tena mampalahelo nefa tsy hitako moa izay mba hanampiana aziko. Tsika koa azy ty sahirana. Mba henjana koa le rahalahy ka. Tena hoe vitany ve manao an'izany rehetrarehetra izany amin'ny vadiny iny? Amin'io tsy vitan'izay fa mbola maditra koa. Tena tsy nampoizy koa zany hoe amin'ny vadiny le rangahy dia misy toetra ohatran'izany. Sady amin'izay dia hoe mamono mihitsy hono ny anao lakay. Raha iny alo izany iny kosa aloha. Tsy mahagaga ihany raha mahavita an'izany izy e. Fa i madama mampalahelo. Ka izay mantsoako. Raha za koa aloha madama, tsy mba hiaritra an'izany elao mihitsy aho fa lasa mandeha na anaovako piasa tranon'olona fotsiny aza aloha. Anga misy zaza mamatotra koa. Ka efa hoe tahotra ny rahalahy anie hono tsy andehanany e. Isy. Raha honan'le rahalahy ho faty hono izy. Maminy aina da dia izany azako. Zao zany izy ty sady efa lavitra fianakaviana. Aiko mbola nialitra fijaliana sy fangirifiriana tao nandritra ny 5 taona. Tena zara mino raha mba nanambola nanampiana n'in'olona iny marina mafy tsy iny taraina tamikiny ihany izy dia efa nalefako nandositra tany amin'ny tanindrazany tany. Sady le rahalahy koa aniny tena tsy azoko e. Vonoina sy ampijaliana le olona. Asa efa fanitsaka tsahana mihitsy koa aza. Nefa dia tsy avela miala ao fa dia ao foana. Yasina. Ramose rahalahy? Fa manao inona eto ianao? Rahalahy fotsiny hoe fa Ramose ahoana ary akandria mba hiaraka hisakafo kely. Tsy azoko. Fa ka ahoana moa ka? Izany mihitsy ve ny ahatongavanao eto ivelan'ny hopitaly eto? Eno ako. Fa iverin'ireo inona indray aza? Fa so efa adala ary ianao ty Ramose a? Rahalahy ho afa-tsy Ramose izany. Tena rehefa tsy hita intsony Ramose izay iainana dia mandehana maka retraite manao an'izay apetana tenana hatrany fotsiny a. Lehilahy lehibe ohatran'io ve ianao dia izao nataonao? Fa nareo ve tsy mahita iainana tsony e? Miala tsiny fa somary mafimafy vava ihany fa ianao tena... Tsy ianao izay zazakely voaray ranorana io koa no mba miana-kendry amiko eto a. Ataoko ihany koa ny tsy tenanao fa ianao moa mihevitra ny tenanao izy miseho mandrabiraby anahy foana. Tsy hainao marina nga izany rahalahy izany. Azafady Ramose a. Tsy hoe mandraby anao akory fa milaza marina fotsiny a. Ka marina angamba ny zakanao. Ary efa fantatro tsara ianao ka efa henoko tsara mihitsy raha izay lazanao. Ay mbola mahivava ihany. Tsy fahafirin'ny sisipa kely manjakoa anie raha izay ianao e. So azy ianao mihevitra? Tsy mihevitra an'izany aho ka... Olona tsy ahoana ohatran'izao kotonka miseho milay. Nondrainao aza mbola piasako sady fadiran'ovana. Fadiran'ovana aminao fa mavita an'izay tokony ataony amiko ara-dalàna. Kiala maivakitsaka ty koa miseho milaitsy. Mbola hitady ahy ianao fa andao moa. Efa olona ohatr'izao tonony efa misy tanana voniny tsotra matsiny mbola miseho mamolaka ihany. Fa ny fieritreretanao anga mpivaritenana dia fadiran'ovana araka ny teninao ary izay. Asako. Sady ianao any te hitonantonana nadalana ato e. Tsy nangataka an'izay famatsianao mihitsy ny satria haiko fa tsy azo moramora izany. Raha nefa nanaovanao any dada faran'izay raha mba nila vonjy taminao izy. Amin'io mbola avance aza nangatahany aminao fa tsy hoe trosa. Ay ve zany ny olandry amiko hoe ka tamin'iny anie tsy nisy vola mihitsy tao amiko e.
Rahalahy o rahalahy fa inona ihany io sy adrio mitady anao izy. ahoana koa ny alahy Tsy zany raha misia fa efa ody dia miandry an'le karama tokony ho raisiko androany ihany koa moko. nga misy an'izany moa Fa le rangahy ty ve mitapy fa raha volana androaniko nga misy an'izany amin'ny ahoana moa miandry ny karama n'le olona fa efa mba te ody koa efa mialina ane io andro io rahalahy anomboka andray le raha matotia lasa misy aloha anao mivoaka any so ka tsy anao anao eto enoka to ambadika ny varavaranato aloha izay ataony eo fa mitady tsy hanome ny karama ny sedra indray angamba izy izany dia ho sahany io ve sanatria mody amin'izao aloha angaby alahandro any zany Fa nahoana kosa raha misia rahalahy tsy manam-bola omena ny lahy de roviana indray zany. rehefa manaiky anay iny zanak'alahy iny Maninona? zany eniny lahy zany sady kala miseho mafy prizy mihitsy Raha misia rahalahy tsy tokony hisy idiran'ny karama kosa anie zany miasa no atao aminao fa tsy hoe tsy rarahako ly ty zany lisa mianakavy mantsy mila any anjanana tady kely mihitsy angamba vao anaiky morana Lantro loziny ny ty ataon'le rangahy ty ka dia mitetitetika ny azo any asana indray dia lantotra be ohatran'io ka dia tsy mahay mipetraka mihitsy marina lasa alahy mandeha aloha dia ataovy tonga ny apototsofa ny zanak'alahy ny tsara ny afatra dia mivoaka ny karaman'ny lahy lasa alahy Ndray ry dada mba tena tsy fanina mihitsy le rahalahy ka dia zava-poana fotsiny zany ny asako nandritra an'izay ray vola izay. so tokony hijery asa hafa ry dada iny tokoa aiza koa dia tsy ahita mihitsy ny ve Ka le tonga dia hiala mbola tsy mahita kory anie zao ny tena olany ary tsy maintsy asa ohatran'io ihany koa nefa ny tsara kokoa fa tsy mora ny ahitana an'izany. tsy efa be dia be ve amin'izao no mitady sécurité miala mihitsy dada aho ka rangahy tsy vanina tsisy ilaivana azy mihitsy le rahalahy andozy iny anga izy ty terena fotsiny ohatran'izany ka hoe raha tsy manaiky azy aho dia tsy omena ny volanao tena marina mihitsy zany sedra fa mijanona mihitsy ny ianao aloha iretanao daholo zao rehetrarehetra izao saleo aza ve mibatabata entana kely eny an-tsena eny indray aloha mandra-pahita solony hita ho ao fa apiko ane dady apiko ianao mitady Dia ahoana zany ny vola ilainao amin'ny famaranana ny fianaranao io ry asina? Tsy ahavita fa tsy ny sakafontsika kory anie izay azoko amin'ny fibatana entana ka na hijanona azy dada efa tsy omeny karama tsony koa zany ko inona sady io anie dada efa ho vita aleo fanaovantsika tana maro eo fa rehefa mitambatambatra eo ve izay vola hitantsika tsy havitan'izay tokony ho vitany ihany fa mba olona loatra re ianao ty rahalahy fa maninona dia vitanao mihitsy ny tsy mameny karaman'iny olona iny dia ataonao inona koa moa zany asina ka lantsitra ohatran'io ianao ka dia tovavy kely ohatran'iny andeha tadiavinao ahodikodina ho anao amin'io dia mbola ny ray ny any ny resahanao resaka ohatran'izany fa efa lany enatra mihitsy ve le rangahy ty ny hainy resaka indray le raha matoty zany raha ny fahazoko azy tsara satria zavatra tsy tokony ho fantatro mihitsy zany zany indray rangahy ty nanongo tena amin'ny adalanao inona moa ny tokony hidiranao amin'izany mipetra tsara fa tsy nisy nagataka ny hevitrao teo sy ny teny mihitsy raha ireny fozaolana anao reny fa hiasina kosa mihitsy ve rangahy ty sy ampy anao nga reny efa nitetezinao maro be reny tsy ampy raha matoty matoa mbola nitady mazava dia any amin'ireny toerana fitadiavana any reny mitady fahazambany zanak'olona nitsaizana miaina amin'io efa tsy tian'le zaza ka mbola misisika ihany fa inona moa raha matoty ny tsy azony raha lesy ny volany izy iny ny tsy anaiky anay eo dia miala tsiny aminao fa za koa dia ho isana ny ampanazy zareo tsy isiny zany noviana sy avelako mpitehanao tonona mpitehanao ny amiko zany iny zaza iny mazava aminao ve zany
satria anao no izy iza mampihetsika ny tambaviko mihitsy indray mantsy ianao ty ianao ano izy kay avelao voliko ragaty mba ianao mitady aty hitako eo tsara raha mbola vitan'izany oralay mijerere olona miseho may vavatsy maty aye Yasina Ralay so fahitako mitady anakandry efa tonga ny dadanareo tany zany niafatra ary naninona moa izy tsy tonga ny asa tsony mikara aloha tao anaty fiara na andeha anako tongotra mandrapahafaty aza tsy andeha amin'izay fatina tômôbilanao io zany ahy zay indray le miavina ary mbola tsy niova foana mbola tsy ampy angaly rainareo tsy nandray karaha maray volana raha misy rangaty ny olombelona tokony mieritreritra ny ova dia enao tsy za mihitsy dia ampy anay tokoa le hoe ny sasatra tsy noty vokatra akory ny raiko tamin'ny farany iny fa misaotra be dia be anao ka misaotra fa anody anao kosa raha ny alahelonay kandry ihany anenona tonga andreny saratra tambatambazina loatra mantsy dia mieritreritra ianao fa zany ny hevitra azahoanao sanatry mbola hitady hafa andao dia tandreny koa atao miverimberina ny amiko any ny ray nytiany fa tsy ilaiko tsy averiko an'izany tsony mihitsy nizy ka dia masoava amin'izay karamany tsy nalohanao any koa dia arapaina re anaka vita ihany izy ty marina arapaina rehetra misaotra betsaka tadasineny faly fa raha tsy teonareo tsy tonga tamin'izao mihitsiny arapaina docteur Yasina Madame Eugénie merci beaucoup tena faly be reto tanteraka ihany le nofinofy dia mbola misondro tamin'ny ambony indrindra kia tena mirary soa anao zay anaka mirary soa be dia be zany sanako zany tsy hita tsony ndre zay lazaina Yasina fa dia faly loatra tena faly loatra ny fahatafitanao zay anaka sady mbola misy vavao tsara be koa ny inona teneno tonga dia voaray asany amin'ilay hôpitaly nanaovako stage tena marina fe zany Yasina eo ndray aky zany amfaliko mariny ndray dia tsy haiko aloha tsy saotranao ry Madame Eugénie tamin'ny fanampiana rehetrarehetra tena ratsy teo zany mety tsy tena vita nanolotra n'izao lanonana kely zao akory ary zaiko sisy soarana rehefa vola tokony ho anareo ihany reny ny karaha manao farantany aminay iny mantsy le tsy omeny le rangahy iny sady anao velomana ray telo mianaka ihany koa fa ialeto hitsokan-dralay amin'izay dia ahoana zany ry madama aza manahy ianao fa efa voamako tsara daholo izay vola ilaiko ka saronao le resaka nataontsika tamin'izany iny tadidiko tsara mety raha manao kotom-bola mazava izy dia hitany amin'izay hoe nisy banga be foana ny volany tao volana maromaro ny sesy izay ary tsy maintsy fatany fa zany nanao an'izany somody antsony androany fa tonga dia andeha ody any aminay ary reto any mantsy ny noko fa tsy hoeritreretiny hoe andehanako fa hainy fa tsy sahako ny miverina any nefa andeha ho any ifona amin'ny fianakaviako any fa adala nanary tena ihany koa ndray dia mirary soa anao indrindra rehetra Madame Eugénie ho tody soa amin'izay kasainao aleny ianao tena ingalalay mihitsy ny ty manamarina n'izany reto taratasy ity amin'ny reto tena potika ny tarehany zara tsy maty teo koa aza mamy dia tratra ny loza tany na le fiaranentiny aza hono tao hoe tsy hita tsony koa izay na fiara azoko
Ary mikoza fa nikofoka ka. Kay ny lohako fa aiza zany? Aza mihetsika mahery aloha e. Aty amin'ny hopitaly ianao zao. Iasina ve ianao? Ie, zany dokotera mandray an-tanana anao eto. Ratsiratsy mihitsy ny mahazo anao a. Misaotra an'Andriamanitra aza mbola tsy maty fo amanaina. Fa nanina no nitondra fiara nefa mamo e. Leo ahy, tena leo ny fiainako aho. Mba namono eritreritra kely ako. Tsy azoko. Ay, ny olona ohatry anareo koa mba mety leo fiainana zany. Lasa n'olona ny hareny e. Nahodikody le makorelom-bavy azavaniny iny. Hafa ihany Eugénie ka. Niala tao anie izy. Tsy niverina tsony. De nitsy vehivavy nasoloko azy iny tao kay nanodikodina ny fananako fotsiny. Iny mba netiko iny sisa no navelona ny netiko fa noroasiny tao aho. Zay no nahatonga namono eritreritra kely. Mba saranao aza mbola nisy an'izango. Sao ka saika nafohatra amin'ny aina indray ty. Mba aleo hitsangana eto aloha Riasina. Ohatry ny mandrary be zany lamosiko zany. Tsy afaka mandeha nefa ianao. Fa ahoana? Mbola misy tsy mety angaho? Voadona mafy ny tany amin'ny colonne vertébrale anao dia lasa nitarika nampalemy an'ireo tongotrao ireo e. Maninona? Tsy kosa e. Hitsangana ho aza. Moramora fa mianjera eo anie ianao e. Ary maninona koa nitarehako ny finomponosina be ohatran'izao? Vo mafy io. Sy mba tanteraka. Maty aho. Tena fanahoana loatra ny tena azana daholo kosa izao e. Tena mifona Riasina tamin'ny toetra ratsiko taminareo a. Tena monody amarina izy izao. Ny alahelo Eugénie amiko koa angamba mbola minapitrotraka an'izany. Ratsy loatra tamin'ny vadiko iny ahy. Nataoko azy daholo izao rehetra izao. Nego daholo reny e. Eugénie aza ianao e. Raha mbola ianao izao niteto tsy nanao ahy toy izao. Raha mba tsy maty mavo koa anie za. Angamba tsy ohatran'izao e. Toa mampalahelo andray izy ty fa tsy sahala amin'le naharalay andoza be azy iny. Misy fara-marina ny zavatra rehetra. Zao ve zany ny famaizan'Andriamanitra azo tonga saina? Rahalain-doza. Tantara nosoratan'ny Madry Aniaina. Olalaoviny Naya, Tainana Antenaina, Sylvia, Domona Caroline, ary Fiderana. nandray feo Bienvenue. nanaty tosa Safidy Tainjanahary.